Tsara ny iteran'i Jehovah sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindra o, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitory folo sy amin'ny feodokanga. Fa ampifalianao amin'ny nataonao ao Jehovah o, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah o, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao, miketrina tsy mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no fandringanana azy mandrakizay. Nefa ianao Jehovah o, dia avy mandrakizay. Fa indreo ny fahavalonao Jehovah o, fa indreo ringana ny fahavalonao. Miahaka ny mpanao ratsy rehetra, fa ny tandro kosa asandratrao tahaka ny any ombomanga. Miositra diloilo vaovao aho, ary falany ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, ary finaritra ny sofiko mandreny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana mely ahy. Ny marina amin'ny olona tahaka ny Rofia, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy, efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy, ka maniry eo akanjan'Andriamantsika. Mbola manodrobona ihany izy, na dia efa antitra aza. Dovidovitra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vato lamiko izay tsy misy tsiny. Amen. Iaraka ataontsika ny hira FFM efatra amby sivifolo amby zato, andimy sy faharoa ary fahatelo. Efatra amby sivifolo amby zato. La
vavaka sika ary. Endreny afalianay ry Tompo Andriamanitra ray zanaka fanay masina fa mbola tafavorosoama tsara eto amin'ny tranonao izahay amin'ity takariva ity. Misaotra noho ny amin'ny androandroany izay fantatray tanteraka fa teo ambanin'ny fitahinao sy teo ampelantananao. Misaotra anao ihany koa izahay satria tsy noho ny amin'ny herinay na ny tanjakainy mahatoy izao anay fa noho ny abeny fahasoavanao sy ny famindraponao izay arotsaka ao aminay isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao ihany koa izahay ry Tompo Andriamanitra rainay satria mbola afaka miantso ny anaranao izahay amin'izao ankehitriny izao. Na dia kely aza izahay dia afaka miantso fa ianao no masina indrindra, ianao no namorona an'izao rehetra izao. Ary ampanetretena lehibe Tompo no iantsonay ny anaranao hanatrika feno izao fotoana izao. Angatahanay ianao fanay masina mba hitoetra feno aty anatinay tsirairay avy. Ianao no irianay, hanazavanay amin'ny fotoana rehetra, ny teny rehetra izay ho lazainay eto, ny hira rehetra izay ho irainay, dia ho irainay amin'ny anaranao satria entinay hankalazana anao izany rehetrarehetra izany. Namanay rehetra izay mikasa mony izao fotoana izao dia hafaingany ny dian'izy ireo Tompo, ary engany ianao no hitantana azy. Ireo rehetra izay manaraka any amin'ny tambajotra serasera kosa dia ianao ihany koa no ahatomombana ny zavatra rehetra. Ianao no angatahanay feno ahatomombana ny herinaratra mba hahafahan'izy ireo mianika izany fotoana izany miaraka aminay. Dia izany vavaka izany Tompo dia sitrakay tokoa raha tambatray amin'ilay vavaka nampianarinao anay fa izay manao hoe rainay eo izay any an-danitra, mamasina anie ny anaranao, ho tonga anie fanjakanao, atao anie sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Mionenio ny anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ho fanomanantsika ny foamam-panahintsika indray ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira amin'ny FFPM 470, ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. 470, ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Sy hamaky ny teny soratra masina isika tompoko. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekiela. Ezekiela 7:30 atomboka amin'ny andiny voalohany ka hatsahatra amin'ny andiny 4:40. Ezekiela 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:40. Ezekiela 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hita izany dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova ahy nivoaka dia napetrany tao amin'ny lohasaha feno taolanao ary nitondrany nandehandeha teny amin'ireo izy. Ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona,
moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Aroa izao, Jehovah Tompo, ianao no mahalala. Da hoy indray izy tamiko, maminania amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe, ry taolamena, mihaino ny teny Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto, indro, asiako fofinaina ianareo ka ho velona. Ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriako nofo. Ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Dia naminany aho araka izay efa nandidinay, ary noho ny efa naminany aho dia injany, nisy feo, ary indreo niesikesika sady mifanatonatona ny taolana, samy nanatona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro, naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminania amin'ny fofinaina, eny, maminaniry zanak'olona. Ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra, ry fofinaina, ka tsotsofa ireo voavony ireo mba ho velona izy. Dia naminany araka izay efa nandidinay aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, marobe dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe, maina ny taolanay, levina ny fanantenanay, fongotra izahay, koa maminany ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ry oloko, izao nanokatra amin'ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko ho any amin'ny tanin'i Israely, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah, raha manokatra amin'ny fasanareo ao ry oloko, ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo. Ary ataoko ao anatinareo ny fanaiko, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah, no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehovah. Amen. Mbola ito vaky teny. Epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 5, andiny 5 ka hatramin'ny 11. Romanina toko 5, andiny 5 ka hatramin'ny 11. Romanina toko 5, andiny 5 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita izany dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanay kosa mihevitra izay zavatry ny fanay. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanay kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny fanay, raha ny fanain'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanain'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanay no ny fahamarinana. Ary raha ny fanay izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanainy izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Varanantsika ny famakinana ny teny soratra masina arak'izay hitantsika eo amin'ny epistilon'ny Romanina. Romanina toko 1, andiny 1 hatramin'ny 7. Epistily ho an'ny Romanina toko 1, ny andininy 1 hatramin'ny 7.
rehefa hita izany dia izao maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsaraan'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôlanay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra, sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Iara-kitsangana sika ivavaka. Ry Andriamanitra rainao io, misaotranao fa novakiana teto Soamantsara indray ny teninao, ary raha ho toriana aminay zany dia ny fanahinao ny rotsaka any amin'ny mpanomponao izay hitory izany, andefasanao ny hafatra ho anay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, mitombona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny lohahevitra antsika amin'ity anio ity dia ny fanahy masina sy ny fitsanganana amin'ny maty. Alohan'ny hamantarantsika izany, andeha ho fantarantsika aloha ny fahafatesana. Inona aloha ny fahafatesana? Izay no fantarantsika alohan'ny hamantarantsika ny atao hoe fitsanganana amin'ny maty. Raha miresaka ny fahafatesana isika dia fahafonana tanteraka ny amin'ny zava-mananaina, izany hoe tena, aina ary ny fanahy. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:1 ka hatramin'ny 9, sy ny Salamo 7:1, 7:20. Ny fahafatesana koa dia midika ny faharavan'ny fiainana. Faharavan'ny fiainana ety an-tany. Hitantsika ao amin'ny Lioka izany. Lioka 5:12, 2:20 ka hatramin'ny 13. Raha atambatra ireo zavatra anankiroa ireo dia lasa fiainan-tsy hita. Izany hoe ny fiainan-tsy hita. Ary io fiainan-tsy hita io dia iangona ny maty, izany hoe iangona ny fanahy na ny matoatoa. Io zany zavatra anankiroa ireo io ny resen'i Jesosy Kristy, izany hoe nanaiky ho faty Jesosy Kristy ka nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita, handresy ny fiainan-tsy hita mba hahatonga ny mpino tsy ho latsaka any amin'ny fiainan-tsy hita. Raha miresaka isika ny amin'ny testamenta taloha, ny olona rehetra dia tsy maintsy mandalo ny fiainan-tsy hita, na olona mino tahaka ny ahoana izy, na olona tsy mino izy, dia tsy maintsy mankany amin'ny fiainan-tsy hita io izy. Dia eto zany Jesosy Kristy dia nandresy io fiainan-tsy hita io, ary zany ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy any amin'ny fiainan-tsy hita, mba hahatonga famonjena ho an'ny mpino. Ary zany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 4:15. Raha miresaka io elo isika dia ilazana toeram-pahoriana, ilazana ny toeram-pahotana, ny toeram-pijaliana, izany hoe ao zany misy fijaliana rehetra. Ary io dia tandindo ny fiavian'i Jesosy Kristy, io fijaliana sy fiainan-tsy hita io. Izany hoe hitantsika ao amin'ny
Matio 7:7 izany. Ahoana ary no fifandraisan'ny olona, zany hoe ny fifandraisan'ny velona tantara voalohany 10